Aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ity an'io ravana dia araka izay hitantsika ao amin'ny Isaia 5:5 andininy 9 ka hatramin'ny 7:20. Isaia 5:5 andininy 9 ka hatramin'ny 7:20. Mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Mitadiavany Jehovah dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy ahafoy ny lalany, ary ny tsy marina ahafoy ny heviny. Aroka hiverina ao amin'i Jehovah ireny, fa hamindra fo aminy izy, eny, ho amin'Andriamantsika, fa mela heloka dia mela heloka tokoa izy. Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako Jehovah, fa tahaka ny ahavon'ny lanitra noho ny tany, ny ahavon'ny lalako noho ny lalanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Fa toy ny ranonorana sy ny oram-panala milatsaka avy amin'ny danitra, ka tsy miverina any, raha tsy efa nahavoto ny tany, ka nampaniry sy nahavokatra azy, mba hahatonga voa ny mpamafy sy hanina ho an'ny mpihinana, dia ho tahaka izany ny teniko izay aloako ny vavako. Tsy hiverina amiko foana izy, raha tsy efa nahatanteraka izay sitrako, ary ambinina amin'izay hampandehanako azy. Fa amin'ny fifaliana no hivoahanareo, ary amin'ny fiadanana no hitondrananareo. Ny tendrombohitra sy ny havoana havelona oby eo alohanareo, ary ny hazo rehetra ny antsaha hiteha-tanana. Ny hazo kipreso haniry ho solon'ny tsilo, ary ny roatra ho solon'ny sampivato. Ary ho anarana ho an'i Jehovah izany, dia ho famantarana mandrakizay izay tsy esorina. Amen. Araka izany ravana dia fiantsonan'ny Israely handray ny fahasoavan'Andriamanitra. Izany no hitantsika ao amin'ny soramandry izay mamitana izao ampahatsoratra masina izao, ary misy ireto famarinana 4 ireto no tiako hisariana ny saintsika avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto ravana dia izao hoe: mitadiavany Jehovah ary miala amin'ny ratsy, fa mamela heloka tokoa izy, hoy Isaia mpaminany. Mitadiavany Jehovah ary miala amin'ny ratsy, fa mamela heloka tokoa izy, hoy Isaia mpaminany. Hitantsika izany amin'ny andininy 9 sy ny 7. Raha verina vakina toy manao hoe: mitadiavany Jehovah dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy ahafoy ny lalany, ary ny tsy marina ahafoy ny heviny. Aroka hiverina amin'ny Jehovah ireny, fa hamindra fo aminy izy, eny, ho amin'Andriamantsika, fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Eto ravana dia hitantsika fa ny bokin'ny Isaia mpaminany moa, araka ny ambarandreo mpandinika soratra masina dia mizara 3. Ny fizarana voalohany, ny toko voalohany ka hatramin'ny 7:30 dia miresaka ny fitsaran'Andriamanitra izay nampitandremany ho an'ny Joda sy ny firenena hafa. Ny toko 4 ka hatramin'ny 5:30 indray dia miresaka fampanantenana sy fampiononana ho an'ny babo tany Babilôna, fampanantenana famonjena. Ary ny toko 5:30 ka hatramin'ny toko 9:20 farany dia famerenana ny voninahitra ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Ka ity toko 5:30 izay anjarantsika an'io dia mazava ho azy zany fa fampanantenana famonjena, fampaherezana, fampiononana ny olona izay babo any Babilôna, ny antefany zao afatra izao. Ka amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra zao, Andriamanitra dia miantso ny olony izay babo mba hitady azy, hiantso azy, hiverina aminy, hahafoy ny lalan-dratsiny. Raha ny tena izy tokony tonga sainany ireo olona ireo hoe maninona moa tsika tia ny babo aty, vokatry ny fialantsika tamin'Andriamanitra, fanaovantsika tsinitsinina an'Andriamanitra, ny mahavery ny fiainantsika toy izao. Fa eto dia mbola Andriamanitra indray no maneho ny fitiavany, miantso an'ireo olona ireo tonga saina hoe miverena amiko ianareo izy, mitadiava fa mbola mahita anareo zao, miantsoa fa mbola akaiky anareo eto azo, afoy izy ny lalan-dratsinareo izy. Ny hevi-disonareo sy ny tsy fahamirinareo ialao zany, dia miteza hiverina amiko, fa mampanantena famondram-poa, hamela heloka dia hamela heloka tokoa aho, hoy Jehovah. Izany no antsoantson'Andriamanitra nampitondraina ny Isaia mpaminany ho an'ireo olona izay efa babo vokatry ny fahadalany sy ny fahotany, dia ny Israely zany. Inona ny lesona izay azontsika tsoahana avy amin'izany? Mbola miantsoantso Andriamanitra ravana hatramin'izao andro ankehitriny izao, miantsoantso azy sy anao izy, mba hitady azy, hiala amin'ny ratsy, ary hiverina amin'io Andriamanitra fa mampanantena izy, fa melan-keloka ho antsika izay miverina. Angamba ianao variana amin'izao fiainana izao, variana amin'ny fitadiavana, adininao hatramin'ny andro alahady, fa ny vola hatrany tena zava-dehibe aminao. Ka rehefa maniraka ny vola dia hampandeferina daholo na Andriamanitra aza,
amin'ity an'io ty e meteza hitady an'Andriamanitra aza variana mitady vola fa sady tsy nitondra na inona na inona anao niditra teto e ary tsy hitondra na inona na inona raha miala eto na maro be to inona aza ny volanao any amin'ny banky rehefa tonga ny fotoana ilanao eto tsy afaka hitondra anao na dia ariary aza tsy mahavovonjy antsika io mitadiavan'Andriamanitra teny mbola hitanao izy mbola antsoantso mpitiavana ataon'Andriamanitra amintsika zao afatra zao angampy ianao lavitra an'Andriamanitra ny fahotanana eny mahatonga antsika hanalavitra an'Andriamanitra Andriamanitra eo foana fa itsika ny manalavitra azy mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ny fahotana milona anaty faharatsiana ianao efa manadiny tanteraka mety efa tsy mandray fanasany tompontsony zany no matetika ny maridrefy ahafantarana ny olona hoe miembotra izy efa manomboka tsy mandray fanasany tompontsony izy zany hoe le fiombonam-piainana amin'Andriamanitra mihitsy no efa rava simba miantso anao Andriamanitra amin'ity an'io ity fa tsy tongatonga fotsiny zao afatra izao miantso anao izy miverena amin'Andriamanitra miverena amin'ny fitiavana voalohany mitadiavan'Andriamanitra miala amin'ny faharatsiana meteza anantona an'Andriamanitra ianao fa vonin'Andriamanitra mindra fo aminao tsy hijery ny lasanao vonina izy anatsotra ny tanam-pitiavany handray anao ho zanany indray to ilay zanaka adala aza manjeny andro lava e tsy fantatsika ny ravina ny avoaka ny ampitso e na ny avoaka ny adiny indray azy ary tady idio fa izao ny mbola fotoana mbola ahitanao an'Andriamanitra ny maly efa lasa ny rahampito tsy fantatra ankehitriny miantso anao ny tompo anantona azy meteza anao hoe endry meteza anao eny fa ny ray minitra orina ny fahafatesana dia efa tara loatra ary zany mahatonga anhitantsika hoe mety tsy arainy intsony ny ampitsos izy ho voafitaka ny hevitrao izao ny oran-kasitrahana ka aoka hovonjena izao aneo izao mivavary avana mivavary misy any olona taritina foana hivavaka dia mangatakandro foana izy hoe andraso aloha fa ho avy eo ihany e andraso aloha fa ho avy eo ihany e tsy fantatrao ny avoaka ny ampitso dia ny mbola hitanao Andriamanitra dia ny mbola akaiky anao izy mbola miantso anao izy miverena amin'Andriamanitra mety nisy ny zavatra nana fotoana anao to anatin'ny fiangonana ka mahatonga anao miala tsy hivavaka tsony io fa ankehitriny miantso anao Andriamanitra amin'izao afatra zao miverena amiko fa vonina mela heloka vonina hanamboatra anao vonina hamitra-pihavanana aminao fa mitadiava ianao ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany dia izao hoe moa anisan'izay hamaly zany antson'Andriamanitra izany ve ianao ka hitady azy tokoa hiverina aminy mitaonanao ary havana aza variana amin'izao fiainana izao ny asa ve ny fianarana ve ny tokantrano ve tsy nitsinona daholo zany rehetrarehetra zany fa mitadiavan'Andriamanitra ataovy lahara-pahamehana ka ho tanteraka mihitsy le teny hoe ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany anampo anao ane zany rehetrarehetra zany Andriamanitra aloha tadiavina ary mbola eo akaikinao izy fa tsy lavitra anao izy lay miantso anao amin'ny alalan'izao afatra izao sarotro nefa ry havana tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika zany hoe hiala amin'ny ratsy handeha hiverina amin'Andriamanitra hitady azy mangatany fanahy masina hoe fanahy masinao tsy vitako raha amin'ny herikorery e fa ianaonao ka hitaona araka le tonokiratsika hoe mba atao miao re ho tonga zanakao ny famarinana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ny dia izao hoe tsy mitovy ary misy elanelana be ny fihevitry ny olona sy ny fihevitr'Andriamanitra hoy Isaia mpaminany tsy mitovy ary misy elanelana be ny fihevitry ny olona sy ny fihevitr'Andriamanitra hoy Isaia mpaminany hitantsika ndray zany ny 19 sy ny 19 raha averina vakina toy izy manao hoe fa ny fihevitry sy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako Jehova fa tahaka ny avo lanitra noho ny tany ny avo lalako noho ny lalanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo eto tsika ravana dia mahita an'Andriamanitra zay mbola manome toko foana satria mety mieritreritra manko ny Israely aiza koa moa mbola fahandraisan'Andriamanitra atsika efa tahaka an'izao ve ny raha tsy vitantsika dia aiza koa namela ny heloka atsika ary zany natonga anazy tena nanisitrikitrika mihitsy hoe amela heloka dia amela heloka tokoa fanamafisana lehibe anie zany izay mety tsy hinon'ny Israely tsony mihitsy satria fa mieritreritra izay fanafon'Andriamanitra izy satria zay le fomba fijerin'olombelona ka ny an'ny olombelona manko rehefa misy zavatra indroa intelo mandreraka azy dia efa vita tanteraka iny efa tapaka tanteraka fozy Andriamanitra hoe tsy tahaka an'izany ny fihevitro tsy tahaka an'izany ny lalako lalanareo zany fa tsy zany ny fomba fihevitro tsy zany ny fomba hitondrako ny fiainanareo misy izy fa io lanitra sy tany io tsy takatra ny ahavony zany tsy voarefy zany zany hoe lanitra sy tany zany ohatra zany ozy Andriamanitra
ny avo ny lalako sy ny lalanareo zany hoe ohatra zany elanelana misy eo amin'ny fomba fisainako sy ny fomba fisainanareo ohatra zany elanelana misy eo amin'ny fomba fitondrako sy ny fomba fitondranareo zy Andriamanitra zany hoe tena hafa mihitsy fa tsy mitovy am'izay eritreretin'ny olombelona ny fomba fisainan'Andriamanitra sy ny fomba fitondran'Andriamanitra ary ny fomba fihevitr'Andriamanitra inona ny lesona zay azotsika tsoahana avy am'izany ry havana hatramin'izao koa ry havana dia tady idio fa mbola tsy miovy io Andriamanitra io mbola sarotra afantarina mandrakariva ny lalany sy ny fihevitrany vao tsy ela koa raha nisy tanora ny antso ahy dia zaho izy izy tena fa mandroso ny taonako tsy haiko tsony ahoana ny tena fitondran'Andriamanitra amin'ny fiainako ity mba te hanontany mihitsy hoe ahoana ny tena sitrapon'Andriamanitra ny amiko ity eo ny fahasalamako eo ny olana ara-pitiavana eo ny fianara eo ny asa tena ohatrany hoe mikorotana be tsy haiko tsony ahoana zany lalam-piainako zany dia nampaherezako azy moa dia izay mihitsy hoe za hoe ye tena ohatra zany mihitsy le fomba fitondran'Andriamanitra amin'ny fiainantsikako jereva ny tantaran'ny zanak'Israely io zany pena mpisehon'Andriamanitra loza folo aloha namafisin'Andriamanitra ny fony farao mba hahafahany maneho andreo loza folo reo rehefa nivoaka tao dia nalefa ranomasina mena mieritreritra ny Israely rehefa mba milamina amin'izay kinanjo tonga dia nitsenainy ny tsy fisiana rano nitsenainy ny tsy fisiana hanina nitsenainy ny Amalekita nitsenainy ny olana samihafa kanefa ny dia zao kay tena misy lalan'Andriamanitra misy fanamboaran'Andriamanitra mihitsy ao tena misy fikasan'Andriamanitra zay tsy takatra ny saina ka ankehitriny ary havana aok'izay le fanontaniana lava apetrakatsika hoe inona ary Andriamanitra ny antony zao zany natonga ny ira mpanakanjo kely aza manao hoe aza mivelahan'ny tany ozy ny antony nanaovanao ny ariva mamanala zay fahitako hatro zao fa tsy ho takatry ny saiko zay rehetra lahatra ao ny angatahako ry raiko aoka atoky ianao angamba mandalo zavatsarotra ianao amin'izao fotoana zao mampametra-panontaniananao mihitsy hoe inona ary zao fomba hitondran'Andriamanitra amin'ny fiainako zao hoe ohatra ny tsy azoko mihitsy zay mihitsy le izy tsy takatrao mihitsy ka raha takatrao daholo ny zavatra rehetrarehetra dia mazava ho azy fa hainao zany tratranao mitovy fisainana amin'Andriamanitra ianao zany dika lasa Andriamanitra kely ianao zany fa ianao ao anatin'io doty ao anatin'io fahaverezan-kevitra mihitsy no midiky zany fa tsy takatry ny sainao ny lalana hitondran'Andriamanitra ny fiainanao ny angatahan'Andriamanitra aminao fotsiny zao atoky azy ao anatin'ireny toe-javatra sarotra lalovantsika fa tsy takatry ny saina mihitsy raha vao mieritreritra zany atao hoe famondrapon'Andriamanitra izany dia tena misy elanelana be mihitsy no heverantsika an'izany atao hoe famondrapon'Andriamanitra zany sy ny tena famondrapon'Andriamanitra marina tokoa ianao mbola mieritreritra foana hoe za ty efa tsy nitsena za tsy ho raisiny tsony za toy izao tena ngeza be ry havana tena lehibe tsy takatry ny sainao ny famondrapon'Andriamanitra ary tena matoa mbola tonga aminao zao eviteny zao tena mbola te handray anao izy ary zany no hitaritana antsika androany hijeriny io Andriamanitra io amin'ilay fahalebiazany sy ny fahatsarany zay tsy araky ny heverantsika azy heverany ny fitiavany tsy ara iza moa naneritreritran zany hoe zanako lay tokana fe dia omenao hovonoana sy ho ampijaliana eo ambony hazo fijaliana zany fa izay le hevitr'Andriamanitra zay le fitiavan'Andriamanitra izay no omeny ny zanan'lay tokana mba tsy ho very zay tramina azy fanana fiainana mandrakizay na fonina teny zanany aza izany ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra ary zany ny toko atsika zany ny toko atsika amin'izao fiainana lalovantsika zao fa io Andriamanitra io no Andriamanitra mihazona fiainantsika ka na dia tsy fantatrao azy ny antony fiainanao an'io sy ampitso dia matoky sika fa Andriamanitra mihazona sy mitahiry ny fiainantsika ary mahatanteraka ny teniny izy izay ambarany mandrakariva ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany dia izao hoe anisan'izay mametra-panontaniana ve ianao ny amin'ny fomba fitantanan'Andriamanitra sy ny fihevitr'Andriamanitra ny lalam-piainanao mitaonanao ary havana amin'ity anio ity hanaiky fotsiny hatoky azy fotsiny fa tsy ho takatra ny saina mihitsy ny elanelany zany fomba famahan'Andriamanitra olana zany ny antsika olombelona 2+2 ihany ny égal 4 fa amin'Andriamanitra 1000-996 koa égal 4 mieritreritra n'izany ve ianao ny atokavana any amin'ilay 4 everitsika hoe ty ihany ny vahaolana manana option be dia be Andriamanitra atokavana any amin'io 4 io raha io ny vahaolana tadiavinao ary zay le tsy takatra ny sainao mihitsy zay matoki ny tompo fotsiny zany mitomana anao amin'ity anio ity matoki azy ary lay fanahy masina mihitsy nao hitoetra ao anatsika fa tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika zany raha tsy mifanahy masina no mitoetra ao anatsika dia tsy hanana an'io fatokinan'Andriamanitra io sika koa ny fanahy masina no angatao mihitsy hitoetra ao anatinao ampitoetra ao anatinao an'izay fatokinan'Andriamanitra izay ny famarinana fahatelo mba hatanteraka zay anyrahany azy vao miverina amin'Andriamanitra ny teniny ho Isaia mpaminany mahatanteraka zay anirahany azy vao miverina amin'Andriamanitra ny teniny hoy Isaia mpaminany hitantsika zany no 10 fahafolo
ka hatramin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo raha verina vakina dia hoy izy manao hoe fa toy ny ranonorana ozy izy na ora-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina raha tsy efa nahavotony tany ka mampaniriny sy mampavokatra azy mba hatonga voan'ny mpamafy sy hanina ho an'ny mpihinana dia tahaka izany ny teniko izay alokan'ny vavaka tsy hiverina amiko foana izany raha tsy efa nahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay hampandehanako azy. Andriamanitra eto dia hitantsika fa milaza amin'ny Israely izany teny ambarako aminareo izany ozy izy tena ho tanterahako ane zany ho tanterahako zany manome toky Andriamanitra zany fa mahatoky ny zavatra ambarany vavany dia manome ohatra moa izy afaran'ny Israely mandray an'izany dia ohatra ny orana ozy izy orana io tsy tonga dia hoe mandeha dia miverina makany an-danitra indray hoe milatsaka dia tonga dia mihevitra fotsiny eto amin'ny tany dia miverina makany an-danitra le orana fa tsy miverina any mihitsy ozy fa tsy raha tsy efa mahatanteraka zay nanirahana azy tonga io dia milatsaka makany amin'ny tany dia miasa any amin'ny zavaboary any dia miteraka vokatra miteraka sakafo dia izay io vao miverina makany amiko any dia ohatr'izany ozy ny teniko izay alefa ny vavako tsy mandehandeha ho azy zany hoe tena mahatoky amin'ny teny izay ambarany Andriamanitra azo antoka fa ny teny izay ambarany dia ho tanterahany ka raha miteny izy zany eto amin'ny Israely manao hoe mampanantena izy famondram-po mampanantena izy fahandrain'ny Israely dia ho tanterahako zany ozy ho tanterahako zany raha mino ianareo fa izany no fiasako amin'ny teniko. Inona ny lesona izay atsika tsoahana avy amin'izany? Mahatoky avokoa ny didiny rehetra hoy ny mpanao salama mahatoky avokoa ny didiny rehetra zany hoe azo antoka ny teny rehetra izay alokan'ny vavan'Andriamanitra fa tsy miverina foana raha tsy mahatanteraka izay nanirahana azy ry havana raha miteny izy anto zany so manao hoe amindra fo izy dia tanterahany ane zany tena tanterahany zany intsika indraindray tsy mino itsika indray no misalasala hoe aiza koa ny famindram-pon'Andriamanitra ve nga izy ty dia zavatra gratuit be ohatr'izany ianao indray ny sarotiny alohan'ny tompony Andriamanitra vonina mela heloka anao Andriamanitra vonina anadio anao Andriamanitra vonina mafa ny fahotanao rehetra ianao indray no miteny hoe aiza koa koratsinina ko mahatoky an'io Andriamanitra hoe ary zany ny ambarany any amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andiny fasivy raha miaiky ny fahotantsika isika ozy dia mahatoky sy marina izy ka manadio atsika manafaka atsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra tena teniny ane zany ry havany tena teniny zany vitan'Andriamanitra manatanteraka an'izany vitany zany ary tahaka izany koa raha miteny aminao izy manao hoe aza matahotra fa mombanao be dehibe ny zavatra mampanahy mandreraka ny fotsika mampatahotra atsika eo zany le nambarako teo le hoe ny resaka asa ny ara-pitiavana ny fianarana ny ara-pahasalamana betsaka ny zavatra mampanahy sy mampatahotra ny olona fa ahoana ho ny tenin'Andriamanitra izao malala ny hevitra ivelako anao Jehova hevitra hitondra fiadanana fahatsoloza hanome anao fanantenanany amin'ny farany aza matahotra ozy izy fa mombanao zany ny nambarany aza manao izy mba tena raisitsika ve zany tenin'Andriamanitra any tena tanterahan'Andriamanitra ny eravany zany ny zanako sy ny asan'ny tanako sy dia adidiko ihany rehefa tena tojolana manko tsika dia adinontsika daholo reny tenin'Andriamanitra kely be dehibe izay tadiditsika reny avereno reny fa izao mahatoky hain'Andriamanitra tanterahany reny ary izany ny pirofo naseho mihitsy ohatra ny orana ozy izy rehefa milatsaka dia tsy miverina zany raha tsy mahatanteraka izay misy ampanaoviko azy mahatanteraka dia tahaka izany koa rehefa mandefa ny teniny Andriamanitra dia tena vitany manatanteraka n'izany eo amin'ny fiainantsika raha mino isika ary raha mijery anao ny baiboly any amin'ny Genesis izy dia efa nambarany avy amin'ny taranaky ny vehivavy ozy izy nisy hitsangana noritoron'ny Satana 4 taona ty aoriana arivorivo taona maro aty aoriana rehefa tonga tokoa ny zanany io lay Jesosy izay mpamonjy ny olona amin'ny fahotana lay nateraka ny vehivavy tanterahan'Andriamanitra ane zany ry havany tsy hoe ela loatra aiza koa dia izany ve mbola tanteraka ihany efa 4 taona ty aoriana fa akotsina ny ohatr'izay efa lany karo izy ny fomba fitenitsika fa tsy miveriny ny teny iny satria Andriamanitra dia ao amin'ny fahatanterahany teny fikasana rehetra ao amin'ny eny ao amin'ny koa ny amen dia raha mijery koa tsika zany zao ny Apokalipsy misy faminaniana be dehibe eo ny amin'ny aviany Jesosy Kristy indray le mirao an-lanitra ny amin'ilay Jerosalema vaovao izay omen'Andriamanitra sampanantenan'Andriamanitra atsika tanterahany ane zany ry havany tena tanterahany zany tena ho avy any mirao an-lanitra ny tompo ho avy any mirao an-lanitra izy handray atsika izy ho any aminy isika efa teniny Jesosy zany tsy miverina foana zany raha tsy tanteraka zany
asakasaky izay tsy ino, asakasaky izay isalasala, fa raha mino anao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao hoe mino ve ianao fa in'Andriamanitra tanterahana amin'ny fiainanao ny teny fikasana izay efa nomeny ianao. Mitaonanao ary havana amin'ity anio de aza misalasala fa izay rehetra anambarany de hainy atao koa. Ary ny fanahy masina anao atao fa tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika no mino an'Andriamanitra sy mahatokony didiny, fa raha tsy ny fanahy masina no miazona antsika sy mamihazany finono zany de tsy ho vitantsika mihitsy zany. Ny famarinana farany tsy hitantsika eto izay hoe mampanantena fiadanana sy fifaliana ary fiovana ho famantarana mandrakizay Jehova ho an'ny Israely. Mampanantena fiadanana sy fifaliana ary fiovana ho famantarana mandrakizay Jehova ho an'ny Israely. Hitantsika zany eo amin'ny andininy 12 sy ny 13 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary amin'ny fifaliana no ivoahanareo izy, ary amin'ny fiadanana no hitondrananareo. Ny tendrombohitra sy ny avoana hahavelona oby eo anoloanareo, ary ny azo rehetra ny antsa hiteatanana, ny azo kipreso haniry ho solony tsilo, ny rotra ho solony sampivato, ary ho anarana ho an' Jehova izany, de ho famantarana mandrakizay izay tsy esorina. Eto ravana de hitantsika fa mampanantena Andriamanitra ho an'reto olona reto fiadanana, fifaliana ary fiovana eo amin'ny tontolo izay misy azo ireo. Ary zany rehetrarehetra zany de ho ataon'Andriamanitra famantarana mandrakizay ozy izy, zany hoe pirofo ny fahatanterahany teniny amin'ny Israely. Zany no ampitonain'Andriamanitra ny Isaia eto. Ka inona avy le izy? De ozy izy hoe fiadanana ozy izy no hitondrananareo, fifaliana ho amin'ny fifaliana no ivoahanareo. Zany hoe rehefa hiala amin'ny Babilôna zany de hiala ho amin'ny fifaliana, de fiadanana no hitondran'Andriamanitra azy ireo, lalam-piadanana zany. De le tendrombohitra sy avoana izay andehanany zareo zany le kisarisara sy an'Andriamanitra aminy zany de ohatrany hoe hitehaka, isy ioby, iorakoraka zany. Na ny azo any tsara ozy izy de iorakoraka, ny azo krispaozy aniry solony tsilo. Zany hoe le tsilo andehanany iny zany de lasa ohatrany hoe na le lalana andehanany zareo ary zany de lalana lasa isy azo mahafinaritra zany, zay le azo kipreso. De ny rotra ozy solony sampivato. Tena misy fiovana mihitsy, ary le fiovana amin'ny tontolo manodidina sy le fiadanana hitondran'Andriamanitra azy ireo, zay le famantarana mandrakizay ozy, zay le famantarana mandrakizay zay tsy ho azo esorina mihitsy, ahafantarana hoe tena mahatoky Andriamanitra amin'izay nylazainy, fa tena nitanteran'Andriamanitra tokoa laha ny teniny. Jereo fa ahoany ty zavatra ty lasa niova tahaka an'izao. Io tokoa fa tanteraka le tenin'Andriamanitra satria misy fifaliana sy fiadanana eto amintsika. Inona ny lesona zay azontsika tsoahana avy amin'izany ravana? Andriamanitra hatramin'izao andro ankehitriny zao de mbola mampanantena foana ho antsika zay manaraka azy, ho pirofo ny fiarahany amintsika io fiadanana sy fifaliana. Ary zany nambaran'i Jesosy ny fiadanako nomeko anareo izy, ny fiadanako nomeko anareo izy. Izaka iosy fantatsika tsara ilay lehilahy zay mpamoretra izy, naniry mafahitan'i Jesosy izy. Rehefa nahitani Jesosy izy de ozy nambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe nidina faingana izy sady faly indrindra nahita le fifaliana izy rehefa nahita tamin'i Jesosy. Ary rehefa tonga tao an-trano izy navoaka ny daholo ny fananany, de nyzarainy tamin'ny malahelo, naveriny zay ilainy tamin'ny fanambakana. Izay le fiovan'ny tontolo zay le famantarana lehibe zay. Fa tena eo Andriamanitra, tafaverina amin'Andriamanitra ny olony. Ary zany na tonga an Jesosy teny manao hoe anio izy ny tonga amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy koa de zanaky Abrahama. Tanteraka amin'izaka izy koa zay nambarany Isaia mpaminany zany. Isy ny fiadanana, isy ny fifaliana, iova ny tontolo, zay le pirofo tsy azo esorina zany. Amin'izao fotoana izao be dehibe mihitsy ny mampanantena olona hoe fiadanana, fifaliana, fisandratana, vola, arena. De lasa miazakazaka koa ny olona mandeha makany amin'izany fampanantenahany zany satria mihevitra ny olona hoe tena marina. Zany no antsoina hoe théologie de la prospérité, théologie ny fananan-karena. Raha ny tena marina ry havana any amin'ny testamenta taloha ty vanim-potoana resantsika ity, fampanantenahany io tany amin'ny testamenta taloha. Zany hoe zavatra omena ho an'izay olona makatosy anaraka an'Andriamanitra. Fa aty amin'ny testamenta vaovao kosa de izao ao amin'i Jesosy Kristy no iraketany zany fampanantenany zany, ka niza manana an' Jesosy Kristy de efa manana ny fiadanana izy. Jesosy mihitsy ilay andrina ny fiadanana. Niza manana an' Jesosy de manana le fifaliana izy.
ny fifaliako izy de tsy tahaka ny fameny zao to zao ao am' jesosy zany misy zay fifaliany zay niza manana ny jesosy de manana le fiovana izy ohatra ny zaka iosy le nambarantsika teo ny fananana an' jesosy zany de fananana ny fataterahany faminanina rehetra zany ny fananantsika an' jesosy ka tsy zavatra ho dediavina itsony zany arena zany fa manana ny arena isika ka mahatonga ny iratsika manao hoe tsara lova ary jesosy ny mpanota voavitra ao fafinenana soa namboarinao ao izy efa manan-karena isika tsy arena dadiavina intsony hoe amena arena be ohatra zao anao hoanina ohatra zao hitady an'izao sy azakazaka iorakoraka ao am'izao anao fa efa manana any zany ianao am' jesosy kristy efa nananao daholo zany rehetrarehetra anao am' jesosy kristy ny fiovan'ny tontolo mpiainanao ao am' jesosy kristy no misy ny lakile ahafahana manatanteraka zany ary efa ananatsika zany ao am' jesosy ny ampahafantarina antsika zany am'izao fotoana zao de izay tsy hoe mbo hanan-karena ianao efa manan-karena ianao tsy misy hoay afa-tsy jesosy nafoky ny areny tany nanan-karena ao mahita azy faly ao amindre ao faly ao amindre ao inona moa ny arena lehibe antsika fa tsy ny lanitra ve ao am' jesosy any no nomizany antsika n'zany arena lehibe zany ny fiadanana sy ny fifaliana ao am' jesosy no misy an'zany aza mitady an'zany etseroa ao am' jesosy no misy ny tsara indrindra ho anao ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de zao hoe iza ny loharano-pifaliana sy loharam-piadananao am'izao fiainana zao mitaonanao ary havana jesosy le famatara-pamonjena izay nomen'andriamanitra ho an'izao tontolo zao de tsy ho azo esorina mihitsy ary rehefa mitoetra ao anatinao izy de misy fiadanana tsy ho azo esorinao misy fifaliana tsy ho azo esorinao tsy hoe miankina amin'ny zavatra manodidina sy anananao fa hitoetra mandrak'izay zany ho famatarana ny amin'ny fianarahanao an' jesosy kristy sy ny fisiny eo amin'ny fiainanao raha fitinina zay rehetra nambara teo ary zany de hitantsika teo voalohany hoe mitadiavany jehova miala amin'ny ratsy fa mila eloka tokoa izy ho isaia mpaminany ianao ary andetsika hiverina amin'andriamanitra aza variana am'izao fiainana zao fa mandalo anao izao fiainana zao sy ny filany izay manao ny sitrapon'andriamanitra ihany no aritra mandrak'izay ny faharoa tsy mitovy ary misy elanelana be ny fihevitry ny olona sy ny fihevitr'andriamanitra ho isaia mpaminany aza manontany lava ny antony nanaovan'andriamanitra ny zavatra etra amin'ny fiainanao fa tsy ho takatra ny sainao mihitsy zany fa raha ohatra anao ka tea mantatra an'zany de zao refeso aloha ny avo lanitra sy ny tany rehefa hitanao ny refiny de ho takatra ao zany lala retondran'andriamanitra ny fiainanao mitovy daholo tsika io fa tsy hoe nao rery any ny tsy mahalala hoe ahoana ry izy zany mitovy daholo tsika rehetrarehetra io fa izao fotsiny matoki azy ny fahatelo mahatanteraka izay anyrahany azy vo miverina amin'andriamanitra ny teniny zany ny tena fampanantenana ao atsika ry toko atsika zany fa na inona tenin'andriamanitra de azon'andriamanitra tanterahana ny fiainantsika zany vitany zany fa tsy miverina ao azy tsisy teny miverimberina ao azy am'izao zany raha tsy mahatanteraka zay anyrahany azy de minoho ny tenin'andriamanitra ary ny farany mampanantena fiadanana sy fifaliana ary fiarovana fiovana ho famantarana mandrak'izay jehova ho an'ny israely de amitsika koa ry havana tian'andriamanitra porofona aminao fa velona izy de ho hitanao zany fiadanana sy fifaliana zany raha manantona azy ianao ho azy ry rano ny voninahitra amen.